dia no lazako voalohany dia sisa farazavana ihany. Zay ataosika eto ambony tany eto amin'ny namantsika no miataka ny anjarantsika mandrakizay. Zay ataosika amin'ny namantsika eto ambony tany eto no miataka ny anjarantsika mandrakizay. Andriamanitra sy dia ameresika pitaka dia vakina amintsika foana ity evanjely tantaran'ny Lazara sy ilay mpanan-karena ity hampianatra antsika hoe ianao aza ny tenanao ihany ho eritreretinao fa jereo sao mba misy zavatra azonao atao ho an'ny namanao. Ny atao hoe mahantra indrindra rakizy, ny atao hoe mahantra sy ilay olona rovotra kilaoty magnano masase dia rofina pasa valalamena diagnaposy agny fatombolavo hitantsika mandehandeha asena sasy akanjo reny sy rovotra akanjo sy reny ihany atao hoe mahantra. Fa na iza olona eo akaikisika voajerenao maso na dia tsara solony maso azy, tsara kanjo azy, manao collier azy izy na volamena na volafotsy dia eritrereto foana tsy fanambaniana azy fa hoe mahantra mila fanampiko io zay. Fa ny olona tsy azonao tombanana amin'ny endrika ivelany. Misy manam-bola fa mahantra zavatra hafa, misy mpanan-karena amin'ny sarotsaroka tsy mandeha rezy tômôbilina fa mahantra mpitiavana fa mpizalim-bady manana varitra anara-mpitiavana izy. Misy olona manana zany rehetra zany fa mahantra izy amin'ny fahaizana sy fahalalana. Olona mipetraka ny Dubai na hoe bado fa mba miazana kosa atao hoe mipetraka Dubai zay. Ka no zany ny olona dia tsy azo taranao ivelany hoe tsara te misy frera Gilbert androany mananao lobaka sarapasiko fa mba misy tenta fosireny fanaovako matetika dosana hoe fasahirana fa ngedadingeda ny moto leo atao ebony mandana mitady rakona alika dia stomma fa ny olona tsy ohatr'izay. Dia isika ihany koa meteza hampiny olona fa za miavo sy feny na mihambo satria ny akabiazan'ny olona endrika ivelany motoe zay le lazay fa za hoe manao ina mo filaza sy hoe similitude sy tena zay maizanao fa mba miseho ivelany. Engany nareo tovavy tsaratarey reo fa misy hoe akanjonona no ndrahona ny fermety am-piangonana andrano mba hisemboana hoe motoe mba metimety aby zany lazamoto zany tsy misy an'izany fa zay le tena atry hoe ekeo tena mahizy anao dia amin'izay mora amin'ny olona ny manampy anao. Ary mahatafavoaka amin'ny fiainana ny fiekena hoe kely mahantra tapany aho dia mila fenono sahala amin'ny milahatra rano amin'ny pompy ny bidon afero eo esorony sary ary asehoy misy hoe tena sa misy aho dia miavy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny namantsika manomezany azy ianao. Ho an'ny mpianatra zao rehefa mainka hoe zaky mampianary fa za tsy mahay an'ity resaka identité remarquable ty ohatra matematika na troisième et cinquième PPCM et terminal de fonction suite tsitsy rehefa sy mahay dia mainka hoe za mampianary fa sy mahay fa ny sasany le tonga dia mitena efa haiko io nefa rehefa mpanoratana izy inona ny io tsy misy tadresaka zay lazako amintsika hoe mila ny fanampitsika ny hafa amin'ny vavaka fisaorana zay ataoko rehefa aveo amin'ny sorona masina mako amin'ny lamesa misy vavaka fisaorana 3 ny voalohany misy olo-masina be lehibe lainky le Clémence ny sisy. Ny faharoa le folikely aoza gaga hoe mavita vemony amin'ny alalana satria lantsika sy anjery loatra. Misy ny fahatelo lavalava, misy faefatra amin'ny tantarany famonjeny, fahadimy, fahenina, fahafito miaraka amin'ny ankizy, vavaka fisaorana fahavalo sy fahasivy mahakasika amin'ny fahampihavana, fahafolo, faraika amin'ny folo, faharoapolo, fahatelo amby folo dia mahakasika ny zavatra ilain'ny olona ankapobeny. Ao vavaka fisaorana fahatelo amby folo ataontsika rehefa aveo dia misy hoe sokafy ny masonay sy ny sofinay hahitanay ny ilain'ireo namanay ataovy manampy azy amin'ny fo mahitsy zahay araka ny ohatra sy ny didiny meny Kristy. Arengany ny eglizy ho vavolombelony marina sy ny fahafahana sy ny fahamarinana mba hanana ny olombelona rehetra fanantenana vaovao. Raha izaho sy anao miaina ny olona zay vavaka fisaorana io zay fanotinana ny evanjely hoe
ny maso kosanandro dia misokatra mizery zay le fomba fiteny hoe mba manana sosi zany le mba mieritreritra hoe mpaninana va le reto olona reto va le hainy matory androany zay le mba mieritreritra ny manso ny hafa fa sy hoe inona kiny idirako zany anga problème misy datsika misararivitra moa mpangara-pilagasy fa misy mpiragasy anankiray saiky na raha-polisonina mandia vato zany mpampakafy koa zay mangeza sofiny aloha le hira zany feokirany lokanga rehefa mikirakira iny dia misy feokira zay nefa kany vehivavy plasy ohatra izy taty dia mitsiodiny ambahoery iray dia misy feokira aloha dia zao ny feony lokanga kalamaresy zanane samy manao zainane kalamaresy zanane samy manao zainane besika kristianina no mandihy amin'io hira feotokangy hoe kalamaresy zanany samy manao zainana sy mirarany hafa izay kalamaresy zanany samy manao zainanany zay nataon'le mpanan-karena voalaza amin'ny evanjely teo sy nanokatranomaso ny mijery ny ilay manodidina azy sy mba nanokatra ny sofiny iaino ny tarainany mahatra sy ny malahelo teo akaikany fa indifférent zany hoe sy miraika fo vato mangasika ny akaiky sy heno zany doto ny hoditra mahamay problème namany tsy reny hafanan'ny problème namany fa indifférent fo vato retina rasy ny fo vato zany tena sy mamreny amin'inona anao kalamaresy zany samy manao zay nana fahotana zany tso no nitianiny anao sy mpaminany tamin'ny fiarahamonina tany Israely fahiny hoe be deaibe ny olona manan-karena nefa ny olona manodidina azy sahira sy ny harena sy ny fananana harena ny kian'ny soratra masina sy kian'ny Jesoa amin'ity fanoharana ty tena posihana isika rehetra mba hanan-karena fa amin'ny alalan'ny ezaka sy ny fahamarinana mianatra tsara dia rehefa avy eo diplômanao iny sy ny écolazy laninao ny concours ny ezaka rehetra nataonao manontolo rariny ianao re ohatra hoe makatra ambony be zany indiso salarialina anao no marika ramanao ambony satria niezaka ianao clôture ny rovitra hatramin'ny anarana zay tena mba niafy ianao nianatra dia zay mampanakarena anao satria diplôma sy ny fahaizana iny no tombalana dia lasa vola normal zany ianao koa tena miezaka sy le olona matory atoandro fa olona mifoha maraina olona mazoka ary tena miafy azy ianao ataonao tsara ny asanao fa sy manao arasa fay ambinina ianao fa ka azo amin'olona ianao misikisiky marasaina man'olona dia miditra ho azy ny vola dia manakarena ianao normal ny olona mondromondro indrindra ho azay mivarotra aza mamondromondro fa ny varodambo io korsy hoe dia arina kory misikisiky hamanana damana ina mety aminao mety amin'ny sona damana belisa tsikisy tamana ny olona eo amin'ny foto fa re sasany nakovarotra inona ninao ny minarasima teo farany zavatra ivarotanao magazay le boatina bombo iny rambo mavolavo hitao agnatin'ny mandindy satria banky ianao satria sy idiran'olona rehefa tsara fanahy ianao mahay mandray olona ianao manao accueil dia amin'ny fianarana ezaka sociabilité fa ezaka dia mahomby ianao fa ny tianina dia ty hoe misy manan-karena misefitra ny atemboany sasany manararopaty manararotra ny batibato sy ny mavomavo mamodikody ny any lalàna dia mitaratasy amodigna dia babony fotsiny ny zavatra ny sairananao ireny ny fahotany ka mopera zany androany dia milaza hoe sy ny hoe ianao rehefa manan-karena dia hovery amin'ny afobe tsy zay fa ianao nanao tohatra fiakarana ny madinika ianao mampijaly namana manao ny antsoina hoe oppression sy exploitation zany dia hararatanao izy fa batibato hararotona io any anazy voateny atsika manina atao mpanan-karena manana trano mijoarajoara dia manana taobilina be deaibe zay ihany atao hoe mpanan-karena naombona tany fa ianao zany na resaka fananam-pahaizana azy fananana andraikitra azy na tia-piangonana na ny amin'ny fiarahamonina na mifanjakana reny sy ny voninahitra harena daholo reny fa tsy azo atao ny manararaotra ny reny mba hoe ina moa filaza zany hoe ianao zany manan-karena au détriment mihafa mahia dia mahia satria troanao aby ny hery ao aminy dia anao
tsy arabaka teny zany so misy teny ty hoe voavy isika matavy fa sika atao mamperomo sesika zay fa sary teny aloatra ina zana hoe rehefa mi-exploite olona anao a dia misy afa victime dia zay andriny alahelo sasany ka nasy ny fisaran'Andriamanitra amin'ny farandro aza dia hitantaratra ihany amin'ny fiainana be ny olona nanakarena zay teto amin'izao tontolo izao a fa mifarany any tsy maintsy sy posiposy raha soera izy bebaka dia manan'olotra fa be ny nanakarena fa lasa sy posiposy anaty zay ho atsika amin'izao taona 5 zay fa tsy hoe zavatra tamin'ny andro niamosa zany na nitaolam-pano miaza tsy fantatra ho aina fa hoe izao ve am'izay mety harena atoandro harena ara-tsaina ara-panahy harena voly mafananana izao ve manao mampivovelona samba liana hoe inona ny mantsony hafa sy hoe ianao manala fahasairanana ny olona rehetra ny olona kamo a sitrapony mampahatra azy ny olona kamo sisy olona hoe ny angarany vitana zany araka ny fomba fitendra be sy tota grady no afesy lahatra kory ny fahatrana rasatanana io dimy ilany afaka mitazonangady afaka mibata zavatra tokony zany tsisy olona mahantra satria mbola ho hiariny say hafa ny adala mivezivezy eraky ny tampitany tsy miteny rery tsy manana programma tsy manana projet fa dia zay misy faty a mpitihana mirora ny tagnanao re misy maty niany ary tonga tokoy ny adala tonga voalohany naky niavana azy fava-mandre efa tonga ny adala fa sika ty mivezivezy fotsiny fa olona miasa nareo ety amin'ny party tsara rivotra ety aza makatra ny ambositra re sy manana todia viditra ivaritra hoe mba misy zavatra misy asa atao ve sa irenireny fotsiny fa zay mampahantra ka eto koa zany dia tandrema indrindra mivanim-potoana ankehitriny zao tsy fantatrao a aza mitsara olona ianao hoe inona ary mampety ny fiainany ranomasy rany Andriamanitra ny mahalala an'iny fa isika misy kamo fa tehandroba fotsiny ny sasany mety tomba masina mety fantatra hoe misy mangalatra mihinana volam-bahoaka possible zany fa ianao nefa tsy mahalala ny zavatra misy tsy fantatrao zay fiarena tsy fantatrao zay tena hoe fisahirana loatra ka no zany ho atsika ihany ko zany aza mitsiriritra fa nanan'olona fa fohontanany atao hoe convoitise ianao ka mitanynao dia mipetraka fotsiny eo ianao sy miasa fa loky e kosokosoka e adina polay e iko zavatra miatetra amin'ny vitambitrika hodikodina io dia tratsay sa izy zay amintsika katolika fa miezana asika va ny amarana anazy ary dia zao a ilay mpanakarena voalaza ny evanjely dia tsisy nanakarena na very azy fa izy ty manaraika tamin'ny fahasairana ny hafa naniry hihinana ilazarana efa nipotipotika aza kanefa sy nomeny re ataoko hoanina angamba zany zay katraka dia nitagnany lazara isyfa dia sady sy mirora noasiny ohatran'izao ohatrzay toesagna miavonavo aleo loto zay makavana sisisa zay le toetran'izay ekany sika mianakavy ataon'Andriamanitra miasara farimpiainana satria zay ny antony miasana mba manana ny ampy mba mihinana tsara voky tsara fa rehefa mba misy ambombava tsy voatery hoe hozarana tonga avy aty aminay fa izarany ambona vola salalinay re vola anao tsy zay fa ianao mba mahalala zay ilay ny hafa dia anao mahalala hoe ty re anisany aovanao fiatrana ny manome aty am-piangonana anisany fiatrana no manomezanao zay mba mangataka aminao anisany fiatrana ihany keo le mampindrana na dia haverina azy fa le fonina hoe matoky olona mba mampindrana manala fahasairana anazy manao depanazy azy a zay keo zava-dehibe fanareo zay efa kivy amin'le olona anaovasoa dia rehefa teo mandray metriketrehanao mpamosavy sy milanganaotsy vadiny a sy mankolona izy zany miladilady misy mankavozy aminao dia rehefa aveonao no aratsely dia kivy ianao dia aza kivy a fa mahazo fiainana mandrakizay anao fa zao atao foana ny soa ataonao a dia Andriamanitra miandraso vadisoa fa tsy miizy mahay mankasitraka raha tsy mahay mankasitraka araka ohatran'izay manao vasoa foana araka ny voalazan'ny apokalipsa ao amin'ny toko faharoa milaza hoe mareta mandra-pahafaty dia mahazoa ny satro-boninahitry ny fiainana mareta mandra-pahafaty dia omeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana io mbola lazay masina Paoly io a amin'ny taratasy no an'ny Timote teo le hoe zavatra dimy
fa azo mivavaka finoana fitiavana faharetana fahalemem-panahy zay. Fa azo mivavaka, fa azo mivavaka zany asio commentaire kely reto zavatra tiako reto. Fa azo mivavaka azona fiainana mandrakizay zany dia tsy hoe rehefa vavaka hita mahoaka anao dia mazoto fa rehefa ohatra anao reraka tonga ato am-piangonana Facebook ny ataonao fa rehefa mba misy olona dia mierika hoe hitan'olona vareza mivavaka zao hoe olombelona ny anao tadiavanao sitraka fa tsy Andriamanitra. Mba mivavaka manokana avy ianao any an-tranonao any amin'ny sisy fahitany eo manam-polo foana fa tia vavaka ianao sy mazoto mivavaka. Fa rehefa mijeren'olona fotsiny voninahitra ho an'ny tenanao ny tadiavinao fa tsy Andriamanitra tokona ny fahotany. Ny finoana, ny atao hoe finoana dia tsy fotsiny hoe mino ao Andriamanitra le kira fa ny atao manana finoana zany fahatokisana n'Andriamanitra hoe Andriamanitra rehefa mampanantena dia manatanteraka izy. Zay ny atao hoe finoana. Ary ny hoe fitiavana dia fitimotra amin'ny fomba tsotra satria zay le tsy avy tamin'ity mpanan-karena amin'ny evanjely ity. Ny atao hoe fitiavana ry havana dia sy le sentiment hoe je t'aime fa ny fitiavana dia tsy manao rasy olona. Inona hoe tsy manao rasy olona ary tsy mitady ny zavatra ho an'ny tena mialoha fa mahasoa be sy maro sy mahasoa ny tena miaraka jerena. Zay le fitiavana azona ny lanitra. Ny faharetana hoe fa nyteneniko teo maharetatra amin'ny mandra-pahafaty. Ianao efa nahita lalana tsara mivavaka nanao ny marina dia aza mianatra ny ray tratry ny fakapanahy hanao zavatra maizimaizina fa tohizatra ny farany izy satria zay mahatratra ny farany no voavonjy. Ary ny farany no ny fahalemem-panahy anao saresaina ny éponge mana ny éponge veraka izy éponge ny fanasana vilia famafana tableau éponge. Ny éponge dia afaka misadapty izy amin'ny manodidina azy. Petraka tsara ohatrao izy tsisy manelindrelina dia mivelatra tsara ny éponge somary carré cube iny izy. Rehefa tratry ny terena ohatrao izy dia magnaraka ny intsony toetra. Rehefa lainy ny rano izy dia fantatsika ny paozy aoka ho tahaka ny éponge zany koa toetratsika hoe marary namanao miaraha marary aminy fa tsy manao vaindrana sy marary. Pena ny olona ny manao hoe nantidy akamoana retiny fady sa hitaona na zezy rehefa marary nify malakaiko raha pena marary nify aza miary voa voakeo prendre zay hoe fahalemem-panahy. Aztsika ve reo toetra reo manentanana atsika amin'izao alahady zao mba nanantsika aza mety ho resiny ratsy aza miavinavina fa mbajereo kolona manao fa ireo olona mpizaliana sy exploitenareo rehefa mitaraina amin'Andriamanitra dia henon'Andriamanitra dia sazakanao ny ataon'Andriamanitra aminao ka dia mbola tsy midony zany dia aksika hitantona hoe fadiahy ny hanao tahaka ilay mpanan-karena hoe miliba dia miliba nefa misy hafa mosareny. Tsy hanao tahaka ilay mpanan-karena voalazan'ny evanjely manao fiainana nefa eo akaiky dia akaiky azy eo misy olona amin'izay. Fa dia antsika kristianina ny tsara rivotra nefa eo kiran-tokanga hoe tsara marisy ny zanany samy manao izay nanany fa zaho mizary anjoa amin'ny hafa. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. It's
sanatao isi temi yakinam sesutumpu sidenandamantra amanalaliata vicamaru fatatasatamnya sanatau isi temi yakinam sesutumpu sidenandamantra
fakarazana ny Masina Maurice piaro ny fiangonana Ekara Masina Maurice tsara rivotra zava-dehibe loatra zany ary manelanelanazy moa ny andro fotoana karazana zanga nefa dia nampinandroany alahatsy ary zay no atao hoe zavokely sirik'Andriamanitra aby tonga teraka nangataka zahay hoe izany opera hoe tia tafoana ty samany nanao opera tsy marsely tonga tia napetanetana ny tamin'ny fanoloranao ny sorona masina indrindra moa ny fampizarana ny tenin'Andriamanitra eny hoe zahay eto zao ary ny fiteny hoe tena voamatsiahy atany atany sanatiko ny voamanadimy ka mivavaka sy mitolom-bavaka zay natao atao dia ren'Andriamanitra ary voarakitaponay ka eny ampitombotoana izany satria mitalentanao zay mahay mizara amin'ny tenin'Andriamanitra ary mizara ataonao amin'ny radiomalikoa reny kristiana reny indrindra moa ny fampizarana zay nataonao amin'ny radiokoka dia fadiafady zay mopera ary ny repasaovana tenin'Andriamanitra anao mitalenta dia tombo hatrany hatrany manaraka zany dia fadiafady zay sady moa vorany hatrany fotoana mandeha mandeha omaty zany familya zany dia misy tongotra kely tongotra nareo zay fotoana teo misy fitenen'olona kely kababaka dia fomba meno azy ary pasaovan'Andriamanitra zay ampy meno isan'andro momba aminareo tsirairay aby eroa aminao opera zay atao hoe manana tiky mavesatra amizay hoe kareka menao zay ka ampitomboanao hatrany hatrany rokonao opera dia egany mitavy manasy tokoanao ary mitateraka amizay taminy ziny zavodibiazy zay fatovavinao zao isika rehetrarehetra dian'izay tombofonona ary anara dia ny Kristy manakariva manolona ny fiainana sato amizao fotoana zao zay no atao hoe teny mamely fonay kristiany opera makasitraka makaterina samy io tain'Andriamanitra tsika rehetra ny fiangonana Masina Maurice Ekara Masina Maurice tsara rivotra Ambositra Manodidina distrikina Ambositra Manodidina dia ny forona tokony tamin'ny taona enina amby valopolo sy valonjato sy arivo raha ny marina moa zany dia tokony hakalaza ny efapolo amby zato taona ny fiangonana izahay amin'ny herintaona ny zavatra hotenenina eto tsy dia misy zavatra firy fa ny kristianina angamba no tiako hotenenina dia mazoto ny kristiana ary mitombo hatrany hatrany indrindra moa amin'ny fandraisana ny sakramenta maro samihafa isataona isataona ao ny mandroso amin'ny fianambadiana amaha kristianina eo koa mifandraisan'ny zany Eucharistie masina ny sakramenta ny fankaherezana ny akoatran'izay angamba tsy dia misy zavatra fito fa azo atao miroborobo ny fiangonana amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'izao fotoana zao tsika ambana masina moa dia misy eto karazany maro raha ny zava-tiako sitana koa izahay dia ny amin'ny namokatra eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ny pretra dia efa misy efatra amin'ny rahalahy raha sitrapon'Andriamanitra zay dia hanana diakra anankiray koa amin'ny herintaona zanaky ty fiangonana ity ny religiozy vavy dia maro vary karazany eto amin'ity fiangonana Masina Maurice ity zay angamba no azoko lazaina amin'ny ankapobeny fa miroborobo ny fiangonana ary tsy mitahamenatra amin'ny mihoatra amin'ny fiangonana raha vavy sasiny ao anatin'ny district efa tsy aotsonao zao fotoan'izao ko amin'ny fikambanana Masina MDMK indray izay efa nisy teto amin'ny fiangonana Masina Maurice ary tsy hera tena hera dia ankehitriny moa mbola mitohy zany fikambanana Masina izany eto amin'ny fiangonana ary misy eo amin'ny 7 amby roapolo eo zay zao mikambanao eto amin'ny Ekara Masina Maurice tsara rivotra dia miezaka miombona amin'ny zavatra rehetra izay atao eto am-piangonana manatanteraka ny adidy manao congrès ihany koa rehefa tonga ny fotoana fanaovana izany congrès zany fikambana eto amin'ny Ekara Masina Maurice manao okatra zahay mandray anjara miezaka rehetra izay atao eto am-piangonana fanjakana ny san'Andriamanitra ny rahalahy izao moa zany dia efa tao amin'ny teny Madagasikara ary nampianatra katesizma nanomboka tamin'ny taona 2007 ary mbola mampianatra hatramin'izao
Ary rehefa mitondra fiangonana koa moa ny tenanay nanomboka tamin'ny 2009 mandra-pahatonga ny 2018 dia zany namany nampandofiany koa ny fiangonana ity. Izahay izao zany ary ohatrany taina koa zany atao amin'ny antely Madagasikara efa nanokatra ny fikambanana masina mitondra ny vavonan'ny tanora voalohany tamin'ity Ambositra manodidina ity tamin'ny andro ny Père Boniface tamin'ny 90 tagnoany. Izay zany no nanokafana ny vavonan'ny tanora voalohany tamin'ny Ambositra manodidina. Dia mandrak'izao moa zay dia mbola miasa amin'ny fiangonana ary hoe mandroso tena mandroso ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Dia ny vavahana dia mba amin'izao fetin'ny Masina Maurice izao dia mba hiroborobo ka ho tratran'ny amin'ny herintaona fa 170 taona amin'ny herintaona. Masina ny anarako Mservia tsara rivotra. Ny isanay dia eo amin'ny 30 eo anay no nisoratra anarana dia vitsivitsy moa zany anay no tonga Mservia isaky ny lahady fa rehefa misy reconnexion fijena dia mahatonga ankizy maromaro dia anay Mservia misy ezaka nataonay tao amin'ny sakristy dia ezaka hosodoko ny Dominique Savio dia efa vita zany zay dia sorana ny kristiana zay manampy anay dia ezaka manaraka hataonay indray dia hanamboatra ny varavarana anay satria simba io varavarana anay io dia hanamboatra ny tafo koa anay fa rehefa morana ny andro dia feno rano ao amin'ny sakristy ao dia hanao ezaka an'izay zany anay dia mbola mangataka amin'ny fanampiana amin'ny kristiana zay mbola afaka manampy anay mba hanampy anay hanatsara ny fiangonana fa ho an'ny fiangonana io fa tsy ho anay reny. Tsika rehetra izay manjohy ny vaovao atao amin'ny diocèse chef-teny Hianitra sy chef-teny Thérèse faniliny Madagasikara ety amin'ny Ekaramasina Maurice Tsararivotra. Ny faniliny Madagasikara teto amin'ny Ekaramasina Maurice Tsararivotra dia nijoro nanomboka tamin'ny taona 7 noho zany afaka 2 taona zany dia hankalazan'izay faha 20 taona ny ijoro'ny fikambanana masina Skoto Zazavavy dia ny faniliny Madagasikara teto amin'ny Ekaramasina Maurice Tsararivotra ny fanilo ka noho zany dia arak'izay dia miraso ihany koa ny diocèse satria hita fa velogna ny finoana satria matoa nisy 20 taona izay dia ateo ny fitantanan'Andriamanitra ka dia ao anatin'izao atao hoe efa fagnomagnana sahady ny fankalazana ny faha 57 taona ny nahatongavan'ny finoana teto amin'ny diocèse n'Ambositra izao dia efa miraso sahady ho an'ny kristiana rehetra amin'izao 17 taona izao ihany koa moa dia atao hoe anatin'izay fankalazana ny fetin'ny Masindahy Maurice eto Antsararivotra izay mandray andraikitra tanteraka ny fikambanana masina mahakasika ny fandraisana anjara amin'ny adidy atao amin'ny fiangonana eo ihany koa ny fandraisana ny lamesa ho an'ny faniliny Madagasikara atao amin'ny diocèse lamesa isaky ny atalata voalohan'ny volana ao amin'ny Radio Maria Madagasikara. Mankasitraka ny mpanao gazety Ramantsika rehetra izao dia jeunesse franciscaine eto amin'ny Ekaramasina Maurice Tsararivotra dia manentana antsika rehetra fa mbola vitsivitsy moa zany fikambanana anay amin'izao. Misy ny tanora zatony akanjo zao ny akanjony misy ny ferety kely izay ohatran'ity zazakely ity dia misy ihany koa ny olo-dehibe dia manentana antsika rehetra izay mbola tena fikambanana masina zany izahay mba hiditra anaty fikambanana masina indrindra fa zao itsatonkely taona ny fikambanan'ny jeunesse franciscaine sy ny lahika franciscaine indrindra dia misaorantsika rehetra heno sy nanaraka izao. Tongety izahay atao amin'ny antiliny Madagasikara eto amin'ny fivondronana Masindahy Maurice Tsararivotra tenako izay miteniko zany dia chef Olivier mpitatana ny sampana mpianjoria zany eo amin'ny 10 taona ka tamin'ny 10 taona. Raha ny fiainan'ny fikambanana nay antiliny Madagasikara eto amin'ny fivondronana Masindahy Maurice Tsararivotra dia raha ny isany totanisa dia eo amin'ny 2 eo izahay ary misy mpiandraikitra zay no mitatana ny fikambanana ato amin'ny fiangonana. Raha amin'ny ankapobeny dia azo atao mandeha amin'ny ankapobeny ny fiainan'ny fikambanana satria misy an'ireo tompon'andraikitra ireo. Misy ny fikambanana antely moa zany efa fantatsika ombenimbeny fa manabe tanora manana izay tanjona atao hoe olombanina izay atao anatin'ny fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina ary eto anivon'ny firenena. Manana ny tetika fibeazana maro dia maro izy ireo izay ataontsika hoe miainga amin'ny fiainana antarika izany hoe ny
vondrona kizy manatratra zay vokatra hotratrarina ara-pagnabeazana zay ary ho an'ny tompona andraikitra koa dia misy ny fiofanana sahaza anazy zay iandrasana vokatra agnaminy ao anatin'izay fagnabeazana izay ka amin'ny ankapobeny zany dia atao hoe milamina sy mandrosiny fikambanana teny Madagasikara eto amin'ity fivondronana Masina Maurice Sararivotra eto ity. Raha ny fiangonana eto Masina Maurice dia atao hoe efa ela dia ela ary raha ny fahatanany firoborobon'ny finoana maha-kristianina dia hitany olona fa miaina izany finoana izay miraisina tamin'ny alalan'ny batemy indrindra moa reo ray aman-dreny izay namakilay satria tamin'ny voalohany dia tena mbatomena aloha no ny vavahany olona tete dia ny fampidinika reo ray aman-dreny dia nanorona ny fiangonana eto Sararivotra dia izao hita maso zao ary tamin'ny voalohany dia tafibozaka ary ny masonay mihitsy tena nihitan'izany dia nivoatra araky ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana dia io hita mijoalajalo ary tsy mena tamin'ny hafa vita tsara dolo no anatiny itevely ary kristianina tena mazoto mivavaka. Mpiray fikambanana amin'ny MDMK mpiray dindinika miara-miaina amin'ny Kristy ary hatramin'ny ela dia nirotsaka tamin'izay fikambanana zay fa indroa mitondra ny MDMK ataony ny diocèse mandana anankiroa ankehitriny dia tsy azo ataony manao intelo ifampitohy dia milaza mijanona mpanolotsaina. Ny MDMK koa dia anisany atao fikambanana efa ela dia ela ary miroborobo nisany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny fiangonana. Ny teny faneva moa dia araka hoe velona amin'ny Kristy ka mamelona ny hafa. Inona no amelomana ny hafa dia ny tenin'Andriamanitra ary izay indrindra no entinay anao. Zegny fanentanana ataony amin'ny PMS zany amin'ny diocèse dia mandray anjara fa amin'ireo fitsaboana ireo olona manana aretina manana fahasembanana amin'ny ara-batana amin'ny ara-saina indrindra fa zay ihany koa. Zay no ndraiky fa izany pastoral FKMS tona-betsaka tokoa miarahaba zao hoe mpandrindra ny FKMS. Ny FKMS fikambanana masina mijoro eto anivon'ny Eglizy Katolika Romanina fihavanana kristianina eo amin'ny marary sy ny olona manana fahasembanana. Mpandrindra ny FKMS eto amin'ny Akaramasindahy Maurice Sararivotra serasera ihany koa eo anivon'ny FKMS eo anivon'ny diocèse. Ny FKMS dia fikambanana masina eken'ny fiangonam-be Niveka miorina eto amin'ny fiangonana katolika ka misy izany eto Sararivotra ka ny tenanay no miandraikitra azy. Misy vitsivitsy zahay eto amin'ny Akaramasindahy Maurice Sararivotra satria efa miorina teny amin'ny taona 1970 ka raha ny fandrina fikasana zany dia efa hankalaza sahady zahay ny fahafolo taona nijoroana amin'ny taona 1920. Ny FKMS dia manana ny siège pastoral eo amin'ny fiangonana manday andraikitra amin'ny adidy sy andraikitra rehetrarehetra indrindra fa ny famangina eo amin'ny marary sy ireo olona manana fahasembanana manana faharifona manana andraikitra ihany koa ny fanaovana ny asa soa eny amin'ny hôtely misy ny fikorontanany saina amin'ny CPDSM manao ny asa soa zany mikarakara ireo marary sy misy piahy sy misy samy ihany koa mandraikitra izay. Manampina ihany koa ireo olona ny mpandrafikazo manana ny atao hoe aretina maharitra indrindra fa amin'ny fotoana pastoral ity dia miandraikitra betsaka ireo olona manana aretina aretin-koditsy ka izay zany no mira pastoral eteny FKMS amin'ity. Presidente Rona eto Masina Maurice Sararivotra. Izahay moa dia efa nanomboka fotoana maromaro zay nitongana ity fiangonana ity ary mifandimby tamin'ny prezidanty vadiny général teto dia nandrindra izay aho tamin'ity taona ity. Ny tanjona moa zany dia mba hampiroborobo ity fiangonana Masina Maurice Sararivotra ity. Ve ny ezaka natao ve ny zavatra mbola hatao nefa izany dia tsy vita rery raha sy ny ireo kristianina reo satria na dia eo aza izay tarika raha feo reo dia tsy mandeha rery fa mandringa izany. Ka noho izany dia miara-metana izahay fiangonana rehetrarehetra miara-metaka manao miezaka amin'ity fiangonana ity indrindra fa nitamboho indrindra fa ny manodidina koa dia mbola ompitaina indrindra fa ny ala rehetrarehetra dia hodidina daholo satria efa mbavatita
moa zavatra hoe dia mahafinaritra zany. Ka noho izany dia misy ny firaisan-kina ny eto am-pivoana eto satria arakaraka ny fipetrahanao ny olona koa no mahatsara ny fivoana rehetrarehetra. Zay angamba no atao hoe tantara fohifohy ny atao ny fivoana ity. Be moa no mifandimby teto, be no mitonga teto ary nafinaritra aby ny mifandimby tamin'ny fivoana ity zay. Fa izahay zao aza mbola tsy mahavita firy noho ny vitany teo aloha. Zay angamba no anandrana amin'ity fivoana ity ary ny kristianina dia tena miezaka tokoa manao ny didy amin'andraikitra fa ny fanesiketika moa ireo vomera ireo dia manao ny andraikitra misy didy Israely koa manao zany asa izany. Zay mahatonga an'ity fivoana mba atao hoe mba mandroso ihany na dia atao tsy mandroso fa ny daholo. Zay angamba no atao hoe ambara sy tantaraina kely eto amin'ny fivoana ity. Indrindra dia mpiara-marahaka kristianina indrindra atao amin'ny tao fiangonana ny Karamasindahy Maurice Tsararivotra ararotina esona ny fankalazana izao fety eto amin'ny isan'ny fiangonananay izao mba ny hanitananay ato amin'ny tao fikambanana masina FTMTK. Voalohany indrindra dia mbola vetivety moa ny fikambanana FTMTK no nasangana teto amin'ity fiangonana ity ary manentana ny tao hoe zay mbola tsy tafiditra tato mba hiditra ato amin'ny fikambanana FTMTK satria mahafinaritra dia mahafinaritra ny fikambanana na dia atao azy vao vetivety satria mitazona ao dia mivavaka mandray andraikitra ary miasa arakaraka izany dia solotagny ihany moa na rehetra satria tao anatin'izay fotoana izay dia misy ezaka nataonay fikambanana tato resaka fambolena dia ny raha niasa tamin'ity taona ity dia misy any koa izay be fa nataonay tato amin'ity fiangonana ity tamin'ity taona dia misy dia magnarao ity taona koa ngay amin'ny atao hoe famonjena ny be agny manorivina agny fandrina agny amin'ny volana oktobra dia magnainga ny mpikambana rehetrarehetra mba mitonga betsaka mba atao voanaty fiangonana ity mba zay dia sy ny ezaka tianay atao koa amin'ity taona ity dia hanjiva ny atao finan'ny fiangonana ngay fa hanavala tanety amin'ity dia magnainga mavelatra mba hanatongotra miara-mamindra ny fiangonana manja ny fikambanana efa misy mba hanaty efa misy dia ngapatao fanetarana fohy dia faly miaraka sy menakaby dia manatry maso amin'izao fotoana izao. Ny tenako dia miteny aminao moa dia ato anatin'ny bivavaka karismatika dia mianaka zao fa solotena ihany fa ny atao hoe fety atao fiangonana moa dia misy raha kanto ihany ny ato anatin'ny praivondrona solona moa fa ny bivavaka karismatika dia fikambanana fa ao anatin'ny vondrona ka mitambatra ato anatin'ny karismatika dia fikambanana rehetra mitambatra ato anatin'ny fianavana raha-tesira be dia ny tenako dia miteny moa dia Sikarto zay ato amin'ny fiangonana Masita Maurice. Ny ato koa dia Maria dia ato anatin'ny fikambanana vondrom-bavaka karismatika ihany. Ny vondrom-bavaka karismatika Tsararivotra dia ilay taona zay no mitangana na dia efa teny taona na dia efa 20 taona raha nisy mitety Madagasikara tonga mitety Madagasikara dia mitety Tsararivotra dia ray taona eo zay vao nitangana ny vondrom-bavaka karismatika. Raha ny fandehan'ny fikambanana dia vondrona dia mizotra satria izahay mianadahy aby zao na mianaka dia efa manodididina ny 30-40 eo fa ao ny mitangondrona any amin'ny fahateny Masitava efa ao ny vondrona eto Tsararivotra. Raha ny dilevan'olo alovany vondrona ndray dia natapakarakara alim-bavaka indroa zay teto amin'ny ekara Tsararivotra. Ao ihany koa ny famonjena asaingabe nasionaly dia natany mananjary. Raha ny vondrom-bavaka dia miara misalahy miara ory amin'ny ory miara faly amin'ny faly ato anatin'ny fikambanana zany hoe misy ny sosialy ataon'ny fikavondrona ka raha misy teraka magnana-pahafahana ato anatin'ny vondrona dia manao ny famangina ny vondrona. Raha misy any koa raha tsy fahasalamana dia manao ny famangina sy fampirina soa ny fikambanana. Ao ihany koa ny tirana amin'ny rehetrarehetra hafaliana na fahoriana ato anatin'ny vondrom-bavaka dia ny famangy ny vondrona dia
manentana antsika manakaby atao anatin'ny vondrona indra ihany koa fa ny vondrom-bavaka dia tsy fikambanana araka hoe atary amin'olony fa volona fikambanana afaka mivondrona ato avokoa na ny MDMK na ny akoral na ny fikambanana masina isan-karazany toy izany garde tonnerre. Ny tena sahatao be ny tiavary sahatao lava fa dia makasitraka makatelina tsika miaraka naharitra ny hena hatramin'ny farany. Tamin'ny 2023 no nijoronay dia fikambanana masina faratsitra tato amin'ny fiangonana dia vitsivitsy any ny isanay eo amin'ny 12 ny isanay amin'izao. Ny mahaelangelan'andro azy dia natao androany. Monsieur Bruno catéchiste titulaire eto amin'ny église izay mitondra ny église ity. Raha ny kristianina dia maro dia maro tokoa eto amin'ny église satria isaky ny alahady feno tanteraka ny église ary maro dia maro ihany koa ireo amin'ny mampifandraisana an'izay fa amin'ny alalan'ny asa fiangonana eo ny vokatra izay atao isan-taona ary ny vitsy ihany koa izay nakatao amin'ny district dia mahafaly tokoa ny fahitana an'ireo kristianina izay hita hoe tena mandray andraiky. Amin'ny fanohanana ny catéchiste moa dia hita ihany koa hoe manao ihany koa ny olona satria misy vokatra ndraiky isan-taona izay ataon'ny kristianina eto amin'ny église. Dia amin'ny mahafisipiky ny église ihany koa moa izany dia magnano solon'asa ihany koa ny catéchiste isan-taona 30 lahy. Io 30 lahy io tsy dia hoe olona ary mandeha makany amin'ny catéchiste miasa fa ny église manome vola 30 lahy izany hoe arakaraka ny saraka fahaisan'andro zany roa cotinazy fa izany momba ny église. Dia raha niresaka momba ny fitsoan'Andriamanitra indray dia maromaro ny zanaky ny église fa lasa prêtre sy lasa religieuse lahy sy vavy. Raha eto amin'ny diocèse zany zao na eto amin'ny église efa manana anaky 4-5 zany zao amin'izao ny efatra aloha zany amin'izao ny efa hita izay efa prêtre mpisorony avy indrindra. Dia ny frère moa zany misy anaka 2 ary ny religieuse dia misy 7 mirahavavy amin'izao fotoana izao. Fa izany ny mombamomba ny atao hoe fiantsoan'Andriamanitra. Ao amin'ny sakramentan'ny mariazy indray dia efa maromaro ihany ny tokantrano izay efa androso. Ny tenako moa zany zao dia efa fahenina amby 10 taona zany ty androany ty na catéchiste fa ny 9 taona amin'io zany dia na titulaire. Dia toy izao moa zany na catéchiste taloha aho dia nanao catéchiste mpanampy aloha sady natandra catéchiste. Nandritra ny 10 taona aho no nanao an'izay catéchiste mpanampy izay dia tamin'ny taona 20 aho dia nalefa ny église ty fanatany amin'ny sekoly normal tao Ambobary. Nanao teo hery taona dia nivoaka teo ny volana Jiona 17 Jiona taona 2024. Dia rehefa avy eo aho dia napetraka teto amin'ny église ny faharoa amin'ny 20 septambra izay fetin'ny masindahy Maurice tamin'izay andro izay 20 septambra taona 2024. Dia kehitriny zany zao dia feno 9 taona katoka ronaha catéchiste titulaire ekolejin'ny église. Toy izay ny mombamomba ny église. Ary misy resaka momba ny sakramentan'ny baptême indray dia isan-taona moa zany dia misy 2 ny datin'andro izay omeny district isan-taona amin'ny alalan'ny sakramentan'ny baptême. Dia ny voalohany dia amin'ny desambra zany hoe agnatin'ny fotoanan'ny Noely. Dia ny faharoa indray dia amin'ny Paka zany hoe agnatin'ny elangelan'ny fotoanan'ny Paka manontolo zany dia misy ny sakramentan'ny baptême. Maromaro ihany ireo kristianina izay tonga mandroso amin'ny sakramentan'ny baptême izay fa indrisy somaro ohatra hoe ngamba fetin'ny fanapolo ohatra ngamba ny kristianina dia tonga maro dia maro manao ny sakramenta fa efa tonga amin'izay ny fotoana ny lahady dia somaro vitsivitsy ireo ray aman-dreny tonga mitondra ny zagnany fa dia saika ohatra tavenana tanàna aby ny ankamaroany. Ny sakramentan'ny Eucharistie indray dia maro tanora izay
miroso amin'izay sakramenta ny eukaristia zay fa indrindra ny fankaherezana dia toy izay sy toy izay no vaovao azo lazana teny Eglise dia misaotrabetsaka antsika ny haritra ny heno Sao fanaovana asa mopera. Hai! Koatra sao!